Naneho ny heviny kandidà Andry Concept taorian'ny fifidianana ben'ny tanàna teo iny. Nanambara ny tenany fa tsy tanjona akory fa lalana ho an'ny Stand-up Tana ny fandraisan'anjara tao anatin'ny fifidianana teo iny. Tsy tanjona fa lalana ho an'ny Stand-up Tana ny fandraisan'anjara tao anatin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina izay natao ndraiky amin'ny 3 Jolay lasa teo araka nambaran'ny kandidà Naneho na Andry Concept. Miantso hatrany ny foazana sy hitondrany rehetra anjara ho an'ny fampandrosoana ny tenany. Ny fomba fijery fa an'le fifidianana izay iseho tamin'ny zoma moa zany dia zavatra tsotra. Ny ainantsika rehetrarehetra ilay izy be dia be ny sarovory tao anatin'le fifidianana. Be dia be ny tsy fahatomombanana. Nefa raha ny fomba fijery azy manokana raha ho an'ny Stand-up Tana manokana dia tsy mampiova inona ny zavatra rehetrarehetra izay nitranga tao anatin'ny fifidianana iny. Efa naneho ny heviny ny vahoaka anatin'ny dia raha antsika malala reny ny vokatra. Tsotra be ny fijerin'ny Stand-up Tana le resaka hoe neny teo amin'ny bulletin unique. Ozy izy hoe mampiova inona nefa na tsy teo ary ny soratra iny. Eto dia manentana andreo namana kandidà rehetrarehetra. Raha ohatra ka tena manana marina fitiavana te hampandroso ianao dia aleontsika miara-mientana ho an'le firenena. Aza hovaina ao anatin'izay. Zay le niteneniko tamin'ny herinandro lasa hoe aza petraka any anatin'ny savorivory politika intsony ny firenetsika. Aleo hijanona any zany satria tsy manovy inona zany. Na ho averinao ary fifidianana io tsisy zavatra miova eo. Ny voka-pifidianana tsy maintsy ohatran'io foana ihany. Misy fotoana ihany koa ianarana manaiky. Izay mianatra ny manaiky izay ny fiandohan'ny fanovana amintsika rehetrarehetra. Ka dia entaniko le namana rehetrarehetra. Efa latsaka lalina le tanànatsika, aleontsika mpampijery ho any amin'ny fandrosoana fa tsy emoka any anatin'ny fiainana. Anisan'ny lisitry ny kandidà enina tafiditra tao anatin'ny filakevitry ny komuna Antananarivo renivohitra ny Stand-up Tana. Raha mivokatra orian'ny fifidianana izay nitotosaina ndraiky amin'ny 3 Jolay lasa teo, toerana iray amin'ireo 5 misy no azon'ny Stand-up Tana. Lazy Andry Concept aloha lisitry ny kandidà Stand-up Tana fa vonina indray ny andraikina ao anatin'ny filakevitry ny tanàna Antananarivo ny tenany. Mety mahazo toerana anankiray ny Stand-up Tana eo anivon'ny filakevitry ny komuna Antananarivo renivohitra. Ho anay moa zany dia ozy hoe le ben'ny tanàna ny tsy tanjona fa lalana ampisehovana n'le hoe fandraisana andraikitra ao anatiny. Ka raha eo ny endrika fandraisana andraikitra azotsika hipetrahana dia tsy maintsy mandray andraikitra manaraka an'izay ny Stand-up Tana hipetrahan'le toerana dia ataon'izay azony atao. Izay foana nitodiako amintsika rehetrarehetra hoe samy manana ny endrika fandraisana anjara ny tsirairay avy. Midika tsy mbola fandresen-dahatra ho an'ny vahoaka ny tapa-avitriana amin'ny fito tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina farany teo araka ny hevitry ny Stand-up Tana. Anton'izay nambaran'ny Andry Concept fa hijoroan'ny Stand-up Tana hatrany mba hijoroan'ny olom-pirenena rehetra ary andraisana andraikitra tandrify entina ampivoarana amin'ny firenena.